toekarena ifotony antoko ny fampandrosoana fandaharana arahanao isam-bolana vokariny ny faritra vakinankaratra toekarena ifotony antoko ny fampandrosoana. Nanamarika ny fetiny Pentecôte teto amin'ny tanàna Antsirabe ny foara ara-toekarena Zovy. Mitady ifandanja amin'ny fetiny Paska raha ny fahatongavan'ny olona nijerena. Avo lenta kosa raha ny vesatry ny hetsika satria misampany eo amin'ny lafiny toekarena hitondra fampandrosoana, ny fanatanjahantena ifandrinana ny rehetra ary kolotsaina ifaliany daholo be. Andiany fahatelo ny hetsika ary hita ho miazakazaka ny fivoarany. Efa afaka mifaninana amin'ireny foara iraisam-pirenena ireny ny Zovy Atsoatsy. Fanambo ho an'ny faritra vakinankaratra ny Zovy andiany fahatelo iny. Fahombiazana ho an'ny vahoaka ny vakinankaratra rehetra satria nahafahany izao tontolo izao ny taratra ny tanjaky ny faritra iray manontolo na mantatra hoe Zovy tokoa i vakinankaratra. Nezay ny mpikarakara nampiasaina avokoa izay mety ho fantsona ara-tserasera mahomby ampalaza ny hetsika. Azo nambara ho ivon'ny Madagasikara i vakinankaratra nandritra ny 13, 14, 15 ary ny 16 ny volana May 2024. Tsy ivona hatrany fa ny faritra vakinankaratra no tompomarika tamin'ny fanomanana rehetrarehetra. Teo ihany koa ireo lohandoha ampisorona tao amin'ny rafitra GTR na ny groupe de travail régional. Niara-ny fanampy ireo mpiara-miasa rehetra toy ny Matoy, ny chambre de commerce, ny groupe Bazon l'Ecofruit, ny Agrivet, ny caisse d'épargne de Madagascar, ny Master Security Power, ny compagnie Vidjar, ny commune Ambonivohitra Antsirabe, ny Star, ny BNI ary ny assurance Aro. Tsy adino ireo Ainao Manjery, ny RNM TVM, ny RTA Antsirabe ary ny Radio Oaja. Ny lanonam-panokafana dia niavaka nahitan'ireo olom-pirenena manan-kaja sy manam-pahefana maro nanerana ny lafaly nosy ary ny tena nampiavaka dia ireo mpisehatra amin'ny lafiny toekarena mivantana ny tonga. Edikaja Edibonahitra ny tanàna Antsirabe teto. Teo amin'ny lafiny toekarena dia kitro faharany Zovy fanamafisan'olona ny toekare-paritra amin'ny alalan'ny fifanankalozana no loha-hevitra ny banjinana ny foara. Ireo trano eva manodidina 50 nampiranty ny nampiavaka ny tsirairay natolotra ho amin'ny mpanjifa ny vantana dia saiky afa-po avokoa ny mpandray anjara rehetra satria maro ny mpitsidika na hatratra 2,000 isan'andro ho an'ny trano eva tsirairay. Ny varotra ihany koa dia tsara avokoa ka maro ireo tsy maintsy nanampy ny entany noho ny hatsaran'ny tsena. Ny velakevitra roa natolotry ny faritra dia ny angovo fanohitra ho an'ny fampandrosoana dia izay marary ny firenena ray manontolo amin'izao fotoana misy antsika izao. Ho an'ny vakinankaratra manokana dia manana filana hatramin'ny 20 mégawatt ho amin'ny taona 17 vahaolana mikasika an'io no ho hita teto. Ahafahanay nahafantatra ny havesan-danjan'ny enerzia amin'ny fampandrosoana ara-toekarena indrindra ny faritra izao. Misy lesona azo tsoahana be zany satria na ny hahavo ny firesaka tao anatin'ny conférence tao zany dia ambony dia ambony. Eo aloha zany ny volonté politique na hoe ny tena ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ety toerana indrindra moa zany ny homolation amin'izay hoe vahaolana karohana énergie na hoe angovo afana mamatsy ny tanàna ray manontolo indrindra hoe miresaka fampandrosoana izay. Avo lenta tokoa ny ady-hevitra natao satria tena nahakasika ny ara-teknika, ny ara-toekarena ary indrindra ny fiantraikan'izay eto amin'ny toekarena eto Vakinankaratra. Nitohy tao amin'ny Imperial Hotel ny lohabary an-dasy tamin'ny fanatsarana ny fidiram-bola ao an-tokantrano amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny sy ampiariana. Teto no namondronana ireo herivelona rehetra mpisehatra amin'ny famokarana. Fa ny tena niavaka dia ny B2B na ny fampionana ny tolotra sy ny tinady. Navondrona teto amin'ny karaina ireo mpandraharaha, ny mpanambola, ny mpanjifa. Maro ny firaketana ara-barotra vita solia teto. Tsy vitsy ihany koa ny fisokafana eo amin'ny tsena vao. Raha 20 no vinavinaina ho tonga dia mihoatra ireo no tonga namaly ny antso. Afa-po ny mpandray anjara. Le izy aloha zany dia tena ilaina mihitsy
ho an'ny sehatrasa rehetra satria ny B2B no fotoana ionan'ny mpandraharaha rehetra sy ny mpamatsy amin'ny resaka hoe ara-bola ohatrany hoe banque sy ny olona mpanao mpandraharaha ohatrany hoe ny exportateur sy ny mpiompo sy ny mpamboly izany. Tena ilaina ny fisian'ny B2B ohatr'izao ary ilaina atao matetika le izy dia ilaina hoe tena ampahafantarina ny olona rehetra izany hoe inona ny tena votoatin'ity satria tena tsy misy afa-tsy ny mitondra soa ho an'ny mpandraharaha sy ny orinasa rehetra izany le izy. Teo amin'ny kolontsaina dia nandray anjara avokoa ny tany amin'ny distrika 7 Antsirabe voalohany, Faharoa, Antanifotsy, Ambatolampy, Betafy, Faratsio ary Mandoto. Teo ny fifaninanana vakodrazana, ny kabary, nafinaritra sy nahaliana ny maro ary nanenika ny tambajotra sosialy ny fifaninanana mitsokovy. Dia ny distrika Antanifotsy tamin'ny alalan'ny mpifaninana avy amin'ny komuna Ambatotsikapihana no nandrobaka ny fifaninanana. Teo ihany koa ny fifaninanana Vakisova. Tsy diso anjara fa maro ny mpandray anjara tamin'ny fanatanjahantena ankoatran'ireo fampisehoana tolotr'ireo matianina tamin'ny aiady isan-karazany dia nisy ny fifaninanana teo amin'ny hazakazaka lavitrezaka 10 metatra ho an'ny lehilahy ary 700 metatra ho an'ny vehivavy. Ny fifaninanana zumba izay disiplina manomboka mahazo laka amin'izao fotoana izao. Ny basket à 3, ny hazakazaka bisikileta sy ny course à pouce. Tsy nangina mihitsy ny teo amin'ny podium na ny maraina na ny hariva eny hatramin'ny alina ary. Ny maraina dia misy ny fifaninanana samihafa, ny fanazavana mahakasika ireo tranoheva, ny tolakandro dia ny fandraisana anjaran'ireo mpanakanto isan-karazany. Nanamarika izany ny fandalovan'ny Arion Joy sy Rakrots teo amin'ny podium Mazovy. Zanaka vakinakaratra fa manana ny lazany manirana ny nosy. Ny alina sabotsy ifoala dia maraina vao nisaraka tamin'ny bal populaire, ny arahana tamin'ny DJ Niki Dimano, sangany amin'ny fikosehana kapila, napian'ny DJ Bouli sy DJ Stepper. Nahazo ny anjarany ihany koa ny mpitsira gasy ny andro ny alahady. Ny alatsinainy nisy ny randonnée natao tany Bity, hetsika ara-pizahantany namatarana ny miafina amin'ny valan-javaboarin'ny Bity no karakarain'ny ofisy paritry ny fizahantany eto Antsirabe. Raha fehezina dia kanto raitra ny hetsika amin'ny ankapobeny. Raha jerevana ny zavatra niseho dia voalohany indrindra mbola tsy nisy ohatran'ny tikarangamba ny zovy hatramin'izay. Teo anivo zany ataontsika hoe isana stand izany zany hoe fandraisana anjara eo anivon'ireo distrika, ny mpandraharaha, ny organisme mpanampy rehetra satria natratra teo amin'ny 20 amby zato latsaka kely teo ilay izy. Zava-dehibe izay. Fa mikarak'izany koa raha nijery ihany koa
nisan'ny olona ihany koa izay nanatrika izany dia tena tsorona hoe tena tratra tanteraka tokoa ny tanjona ary tena nafinaritra ny zavatra zay niseho. Fahatelo manarakarak'izay dia nisy ireo conférence débat mikasika ny angovo ny herinaratra, ny vahaolana izay ho ilaina amin'ny zava-miseho, ny zavatra izay hiseho afaka heritaona afaka roataona, ny ataontsika hoe filan'ny Antsirabe Vakinakaratra satria tena miazakazaka mitombo be ireo filan'ny orinasa, fitombon'ny orinasa, ny fitsanganan'ny orinasa ary ny fizotra ny fandrarahana eto anivona Antsirabe faritra Vakinakaratra. Ary dia nisy tokoa ireo ataontsika hoe sosikevitra vahaolana niarahana tamin'ny rehetra ny mpandray anjara, ny ministeran'ny angovo, ny ministeran'ny varotra, ny ministeran'ny indostria, ny faritra Vakinakaratra ny rehetra, ary dia hisy izay ataontsika hoe restitution zay fanoratana tanteraka mikasika an'ireo, ary dia misy ihany koa ataontsika hoe suivi fanarahana ny fanatanterahana ny fanapa-kevitra rehetra noraisina, ary hisy zany tsy akijanona mba ahafahantsika tsy maintsy mahita vahaolana mivangana fa tsy ambava fotsiny any mikasika zany herinaratra angovo izay ilaina Antsirabe Vakinakaratra ny orinasa sy ny vahoaka izany. Ankoatran'izany koa dia nisy natao hoe siam-piarina, ary fanameraberavakevitra narihana dievitra mikasika ny siam-piarina dia nivoaka atao ihany koa ny olana ny siam-piarina, ny zavatra tokony atao, ny fipetra tokony ho raisina, ireo siam-piarina vaovao izay heverina tokony hatsangana, ary dia niaraka atao dolidoly tao anatin'izany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, tao anatin'izany ny faritra, tao anatin'izany no ataontsika hoe mpandray anjara maro, ary dia toy izay ihany koa isy na ataontsika hoe restitution amin'ny zavatra izay natao rehetra, fanarahana mandritra ny fotoana izay tokony ilana azy mandrapisy ny zavatra mivangana mba ahafahany rehetra mahatsapa fa tena hoe haka fanapa-kevitra isika mba ahafahana mampiarina ny siam-piarina. Fahatelo makarak'izay ihany koa dia nisy natsoina hoe B2B izay fampionana mivantana mpisehatra eo anivon'ny siam-piarina isan-karazany. Teo dia tena tsorina amintsika eritrehetra rehefa any amin'ny valopolo anoany mpandray anjara nefa dia na ny badra rehetra dia tsy ampitsony nefa rany, ary dia tao avokoa niditra tao avokoa ny siam-piarina rehetra manomboka any amin'ny banky, manomboka any amin'ny fambolena, any amin'ny fiompiana, ny fanodinana, ireo rehetra izay mila vokatra, ireo rehetra izay mila mpividy, ny mila mpanohana, ny seha-pikarohana rehetrarehetra dia tafakatra atao dolidoly ary voalohany iny fangatahana izay navoaka ny rehetra dia no hoe aoka tsy ho indray mandeha ao anatin'ny heritaona nisy ny lehibe toby fa aoka mba asiana fandrony le izy mba ahafahany rehetra tokoa manamasaka tanteraka ny zavatra izay ilaina satria tena nety ary tena nafinaritra le izy. Etona dia te anefisaorana izahay no ny faritra Vakinakaratra dia no fisaorana ireo rehetra izay nanampy tadio tsara fa lehibe tanteraka ny zavatra izay nataonareo, ary tena nodivetany raha natsakaina amin'ny fitenena malagasy, ary tena tsara dia tsara ary heverina fa hanana mitoerany eto amin'ny Vakinakaratra sy eto Madagasikara zany foara ara-toe-karena zovy izany izay iseho eto Antsirabe manerana ny faritra Vakinakaratra ary hanana mitoerany eto Madagasikara. Ary misaotra ihany koa ireo rehetra izay niara-nisalahy tamin'ny fanatanterana rehetra, indrindrandrindra ny mpanao gazety satria tena nahatsiaro izahay fa tena matanjaka zany serasera ny mpanao gazety malagasy izany, ary isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa rehetra teo anivon'ny faritra Vakinakaratra izay nanao ny any tsy ho zavatra, ary dia tena nahita tanteraka tokoa fa tena henikaja embonahitra faritra Vakinakaratra, indrindra tamin'ny fahatongavan'ireo manam-pahefana tamina ministera maro izay nisy tany amin'ny 7 tany ho any izy, dia isaorantsika ireo rehetra ireo ary ny farany indrindra ny ninona tokoa fikasana, ny ninona tokoa eritreritra dia misaotra an'Andriamanitra isika, misaotra an'Andriamanitra satria noho ny fitiavan'Andriamanitra mbola nafana natanteraka tokoa izany hetsika izany, ary nafana tsy nitsanga menatra, ary nafana ihany koa mitondra havo izany ataontsika hoe foara ara-toe-karena izany ohatra ary mba hanamitoerany manerana Madagasikara. Nanakoako teto Antsirabe manerana nosy ary eran'izao tontolo izao ny fanevany foara zovy, ary nambara tamin'ny lanonana famaranana fa lasa hira famantarana ny zanaka Vakinakaratra mielipatrana manerana izao tontolo izao ka azon'izy ireo ampiasaina rehefa ivory izy na iza toerana misy azy. Feno tanteraka ny hetsika na azony anjarany avokoa ny rehetra
tanjona ny itohizany hetsika ary tena mety amin'ny zovo ny mifanindran-dalana amin'ny fetin'ny Pentecôte satria tonga ny vahiny mahazo tombony mipandraharaha miditra amin'ny fidiram-bola eto an-tanàna dia miakatra ny toe-karena. Ilaina mantsy ny hetsika toy ireny mamelombelona ny tanàna ary mitondra tombony ho an'ny rehetra. Nikatona ny alatsinainy Pentecôte 20 May teo ny rideau ho an'ny zovy andiany fahatelo. Dia ambara amin'ny fomba ofisialy fa mikatona ny foara ara-toe-karena zovy andiany fahatelo androany latsinainy Pentecôte fa 20 volana Mea 2024. Misaotra tompivavy makasitraka tompilavo. Siraka Stella tompoko lasy tompoko vavy fa tonga amin'ny fotoana namaranana tamin'ny fomba ofisialy ny foara ekonomika zovy andiany fahatelo tsika tamin'ity androany ity tamin'ny akapobeany dia ny roso tao anatin'ny filaminana tanteraka ny foara ekonomika zovy toy izao ny vokatra amin'ny akapobeany tao anatin'ity foara ekonomika zovy ity teo amin'ny lafin'ny kolotsaina teo amin'ny fifananana vakodrazana dia ny Antsirabe faharoa no ny nahazo ny amboara nanaraka azy kosa ny district Mandoto teo amin'ny Vaksova Antsirabe voalohany tamin'ny alalan'ny kanala no nahazo ny amboara teo amin'ny fifananana kabary kosa indray dia district Anatany fotsiny voalohany Antsirabe voalohany no faharoa ary faratsio kosa no fahatelo teo amin'ny fifananana mitsokovy izay nahazo nazahoana fanentanana maro tety amin'ny podium dia ry zareo avy eo amin'ny district Anatany fotsy tao amin'ny commune Ambatotsopiana no nahazo ny voalohany ny faharoa kosa ny district Betafo ary ny fahatelo Ambatolampy ny fahaefatra dia Antsirabe faharoa. Teo amin'ny fifananana fanatanjahantena teo amin'ny concours na Zumba dia ny district ny Betafo no nahazo ny amboara nanaraka azy teo kosa Ambatolampy ary ny district ny Mandoto. Teo amin'ny fifananana azakazaka lavitrezaka 1000 mètres atany fotsiny voalohany faratsio faharoa ary Antsirabe faharoa kosa no fahatelo. Teo amin'ny 800 mètres Antsirabe faharoa faratsio no voalohany Antsirabe faharoa no faharoa ary faratsio no fahatelo. Teo amin'ny relais kosa indray dia atany fotsiny no voalohany faratsio no faharoa ary Betafo no fahatelo ary teo amin'ny basketball dia ny Betafo no voalohany Ambatolampy no faharoa ary faratsio fahatelo. Cyclisme Antsirabe voalohany Yasina i Joar kosa no faharoa ary Roger no fahatelo. Teo amin'ny course à pouce Jean-Claude Silala no voalohany Naïve sy Sylvain faharoa Julien sy Farana no fahatelo ary Yaja sy Naina no fahaefatra. Rehefa natambatra ny isa teo amin'ny fanatanjahantena dia district ny faratsio no voalohany tamin'ny nahazo ny isa sivy Betafo ny fahafito no faharoa tamin'ny isa fito ary Antany fotsy no fahatelo tamin'ny isa enina. Rehefa nakambana ny classement général dia nahazo ny amboara ary mody indray any amin'ny district Anatany fotsy ny amboara satria zareo nahazo ny isa 720 Antsirabe voalohany kosa no faharoa tamin'ny isa 10 ary faratsio no fahatelo amin'ny isa 730. Utazona isataona ve ny hetsika sa mety hiova? Ny zovo no vita fa ny asa napetrany kosa sy ny fizohina rehetra dia mbola hitohy ahafahana mandrefy mandrapatonga ny zovy andiany fahaefatra indray. Antenaina fa ampiakatra ny arkareny vakinakaratra ny foarana toe-karena zovy. Toe-karena ifotony antoky ny fampandrosoana fandaharana arahanao isam-bolana vokariny ny faritra vakinakaratra toe-karena ifotony antoky ny fampandrosoana.